No farananandroany kosa ilay hetsika knapsa mitety vohitra tao Anjorobe nonana tanterahana izany famaranana izany anjatony mahery ireo maître frama nahazo tombotsoa ary voia ara-tsosialy amin'izao fotoana izao satria dia ny maro anisan'izy ireo eo anivon'ny Cisco Anjorobe ao. Fitopolo isanjaton'ireo mpanabe ato anatin'ny Cisco Anjorobe dia mpampianatra frama avokoa. Noho ny fiara-miasa ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny knapsa dia nahazo fiahiana ara-tsosialy izy ireo. Hatreto dia 903 alina amin'ireo mpampianatra frama no efa voasoratra ao anaty knapsa ka mba ahafahan'izy ireo mameno ny antota taratasy fangatana fanampiana dia midiny fotony tahirim-pirenena manantona azy ireo. Lavitra misy an'ilay mpampianatra frama sarotra ho azy no andeha ho any amin'ny knapsa ny frais lafo dia lafo dia ny zana zany alao ary atao ny fanatonana any toerana amin'ireo maître frama-ndreo dia mikarakara ny toerana taratasy mikasikaly azahoany zany vony zany. Dia izay indrindra mahatonga an'izao fanaovana knapsa ny fitetezam-bohitra zao hoe knapsa mitety vohitra anakikezana anareo anatonana anareo. Nampahafantarina Tsipriany ireo maître frama subventionné tonga teto ireo karazana fanampiana omeny knapsa. Raha maître frama vehivavy zany ianao dia tsy salasalana ny azahoanao an'io volany bevoky io raha bevoky ianao 90 000 ny vola azo amin'izany. Tonga indray ny fotoana aterahanao dia 120 000 ny vola azo. Raha vehivavy miasa ihany koa ianao ka andeha congé de maternité dia raha tokony ho izy zany atsasaka rama no paye ny mpampiasa, ny atsasaka rama dia ny knapsa no mameno azy. Ankoatra ny fanampiana ny fianakaviana dia eo ihany koa ny solon-taketra ho an'ny voan'ny loza perinasa sy ny fisotrondronono ny zokiolona.